Kasi daholo Zanagasikara maratra. Eny, efa nisy vidéo tany aloha tany fa tsy mahina fahaveritsika. Misy karazany le izy ho an'ny vehivavy raha ohatra indrika la princesse be misy raha mivoaka. Misy raha mivoaka rehefa manapopy ramose indrika koa mahatsiaro hoe marary. Dia amin'ny ankapobeny izay eto sendra nisy angatra. Mety efa nisy angatra efa ela fa tsy nahalala ramose koa mety efa nanangatra taloha izay fa tsy nahalala. Ny lehilahy ma somary elaela kokoa ny lehilahy vao mahalala hoe manangatra le tabory fa ny vehivavy anatin'ny iray volana no mahafantatra hoe ohatrany lasa nanangatra zahako. Dia midika izay raha ohatra ka nisy randry le rehefa le mipopy anareo na elahy koa raha mahatsapa hoe ohatra nisy rano voaka nefa ikalana tsy virijiny akory efa isanandro zay efa 4 taona izy tsy virijiny so nefa niteraka. Midika izay manatona gynécologue agny najerena aloha vatandry princesse miaraka mitsabo vatana ianareo anankiroa. Raha ohatra ka tsy izay nefa tsy voaniangatra nareo ilay angatra tiako lazaina syphilis, gonorrhea, chlamydia, herpes. Raha amin'izay mety nahazo anareo anankiroa miaraka mitsabo vatana ianareo. Raha tsy izay le izy dia ny dikan'izay no ilay maherisetra nataony ramose tao nampahatonga ilay hoe naratra. Ilay préliminaire tiako lazaina le vakirako ataonareo any voalohany iny. Ilainy izay mandritra 10 minitra ianareo anankiroa mifampitakosona eo, mifanoroka, mifampibata, mifanenjika, mifanosona, mifampikosokosoka amin'ny toerana izay tianareo aleha. Ilaina izay ilain'ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Raha ohatra zany elahy ka hoe tsy manao an'izay dia anisan'ny mahatonga ny vehivavy lasa maina izy satria ny vehivavy ilay mbola tsy vonona ilay hanokatra ilay fefa elahy maikamaika fotsiny apitra dia avy eo mampalahelo. Izay no fototra le izy le hoe ny vehivavy ilay mbola tsy vonona, mbola tsy tao anaty fahavonona dia lasa naratra. Eo ihany koa elahy sao dia naherisetra loatra. Elahy pa ozy elahy kanefa ilay vehivavy ilay maisatra ohatr'izay ilay marary ohatran'izay mbola tsy vonona ihany koa madama dia elahy maika no tonga fotsiny fa hoe ohatra ny tady alazo izany fa tena ho asiana any na hoanina tsy hoany. Dia izay ilay maherisetra nataony elahy izay anisan'ny lasa mamparary ny vehivavy lasa maratra avy eo ny vehivavy. Jereo tsara ny fiantsika ao anaty vavantsika ao rehefa maratra na dia mihinan-kanina na dia misotro rano na mitsako masira na mahazo marikivontsika maratra. Maika efa ny any ambany any maratra tsy moramora izany. Ka io moa afaka hoe tsaboina hoe amena fanafody vao maika koa io mangery fy. Ho an'ny lehilahy zany mianara foana elahy ny antsoina hoe gentle ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny vehivavy satria ny vehivavy ilay izay malemilemy izay mifampiresaka foana ianareo ohatra ny ahoana tindrika la princesse inona ny tokony ataontsika dia mila mazoto ho an'ny vehivavy ihany koa indrindra rehefa hoe mazoto dia ankafizo ilay ataony ramose dia mahazo tsirony fa raha tsy tia indri ilay ataony ramose dia izay koa anisany mampatonga indri lasa maina satria indri tsy mazoto tsy tia voatery dia lasa avy eo indri lasa marary maisatra mangery firy nefa rany maratra. Dia rehefa maratra io sarotra ny tsabo an'io miandry ilay izy ho sitrana ny fery 3 andro 4 andro 5 andro sitrana ny fery. Dia raha ohatra ka tsy mahandry an'izay ramose dia ahoana raikitra foana ny tsiropaka ao dia ny andrimy mampalahelo. Mazotoa.